Miato ny fampianarana eto Analamanga. Mikatona avokoa ireo sekoly rehetra ny alakamisy 9 janoary sy zoma 7 janoary izao noho ny aratsy ny toetr'andro. Tsy miverina an-tsekoly ireo mpianatra raha tsy ny alatsinainy 13 janoary. Voakasika izao fanapa-kevitra izao avokoa ireo mpianatra rehetra eny anivon'ny ambaratonga voalohany, ny kolejy sy ny lisea na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Araka nambaran'ny sampana mamantatra ny toetr'andro dia mbola ao anatin'ny faritra mavo amin'ny rotsakorana be loatra ny faritra Analamanga. Tsy nitsahatra ny jotsy ny orana tao anatin'ny andro vitsivitsy izay. Iarovana ny loza mety hiseho ateraka izao andro ratsy izao amin'ireo mpianatra no anton'izao fanapa-kevitra izao raha nambaran'ireo tompon'andraikitra. Namela takatra tamin'ny faritra maro ny fandalovan'ilay rivo-doza Trenezo. Ankoatran'ireo foto-drafitrasa simba sy potika dia olona miisa 7,607 alina no voalaza fa traboina raha ny tatitra navoaka ny BNGRC tamin'ny 12 ora sasany. Olona 5,902 alina no traboina ao Analanjirofo, 5,37,2 alina ao Boeny, 4,905 ao Sofia ary 7,703 ao Vatovavy. Olona raiky amin'ny 3,905 alina no nafindra-monina ary naparitaka any amin'ireo toerana vonjimaika 5 ireo olona ireo. Miisa 2701 alina ireo trano dibo-drano tanteraka ary 500 no potika. Tafiakatra 9 ireo namoniny ainy ary 40 no tsy hita popoka hatramin'izao. Tamin'ny 9 ora maraina teo dia tany amin'ny 770 kilometatra andrefana somary avaratra andrefan'ny Morondava no nisy ny foiben'ny Trenezo. Ny anahazo tanjaka izy rehefa tany an-dranomasina tany, niakatra ho 10 kilometatra isan'ora ny rivotra niaraka aminy, arahina tafiditra manodidina ny 5 kilometatra isan'ora manakaiky ny foibeny. Tsy dia nietsika firy izy tato anatin'ny 12 ora farany. Miatra amin'ny distrikan'ny Belontsiribina, Morondava, Manja, Morombe ary Toliara voalohany sy faharoa amin'izao fotoana izao ny filazana loza manambana miloko mavo. Mikendry ny ampitomboana ny tahan'ny fanondranana entana isan-karazany avy eto Madagasikara mankany Etazonia ny paikady nasionaly Agoana sy Mpanavozana. Isokatra amin'ny siam-piariana momba ny sakafo, ny ento-menaka ary ny asa tanana fa tsy hijanona intsony amin'ny resaka lamba no kendrena ondrana eo amin'ny tsena Amerikanina. Ry zareo Amerikanina raha teo dia vonona ny anoana ny Madagasikara ary isan'ny nanampy any Madagasikara amin'ny fandrafetana ny paikadin'ny Agoa ho an'ny taona 2022 ka hatramin'ny 2022. Tamin'izany no nanoroan'izy ireo hevitra ny ampidirana ireo indostria vaovao toy ny famokarana sakafo sy ny asa tanana ho lahara-pameana hafa toy ny lamba. Firenena fahatelo manondrana vokatra avy amin'ny siam-piariana lamba betsaka eo amin'ny tsenam-barotra Agoa i Madagasikara hatreto raha ny tatitra avy amin'ny Ministeran'ny Varotra sy ny Fanjifana. Malagasy manodidina ny 7,000 eo no misehatra amin'izany eto Madagasikara. Nanomboka androany 15 janoary ao Dakar, Senegal ny fiorana tampony momba ny fambolena sy ny fanodinana ny voka-pambolena izay aharitra hatramin'ny zoma 17 janoary. Voasa manokana ny filohan'ny Rajoelina amin'ny maha-tompon-dakan'ny fanjarian-tsakafo eto Afrika azy, ifampizaran'ny ny vinany mikasika ny fampiroboroboana ny fambolena manoloana ny fiovaovan'ny toetr'andro ary ireo fanampy sy vahaolana ahatrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo eto Madagasikara sy Afrika.